Be antitra sy vahoaka mahatratratra ny amin'ny 8 no nomeny filoham-pirenena amin'ny vady fanampiana ho amin'ny fiainana andavanandro tahaka ny vary, siramamy, menaka ary savony tamin'ity androany ity. Tetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena tetsy Mahamasina moa no natanterahana izany hetsika izany. Ny tsiro sy namevana ny sosialim-bahoaka ny filoham-pirenena malagasy mivady androany teo amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina. Be antitra sy vahoaka mahantratra ny amin'ny 8 no nozaraina fanampiana ho amin'ny fiainana andavanandro tahaka ny vary, siramamy, menaka ary savony. Efa fanaon'ny filohan'ny Repoblika ny fionana mivantana amin'ny vahoaka tahaka izao sy ny fikarakarana azy ireo tahaka izao, ary androany no nosafidiny no anjaran'ny faritra Analamanga. Milaza ny tena ny famijoro amin'ny fikarakarana ny vahoaka tokoa izy satria maheno sy mahafantatra ny fahasahiranan'izy ireo. 2,700 ny tahan'ny fahantrana teto amin'ny firenena tamin'ny taona 2022 nandraisan'ny filoha Erajonarymampianina ny fitondrana, ary nanamafy ny tena ny favonona ny andresy izany izy miaraka amin'ireo mpitantana sy ireo vahoaka maro manaraka azy. Misangany ianareo, oloboafety, oloboatendry, ao amin'ny gouvernement, ao amin'ny antemeram-pirenena, ao amin'ny antemeran-dolo. Ianareo maire zay tazakety sy oloboafety, misangany isika tsy mipetraka ianareo tsy vita ny travako. Sangany ianareo. Izahay tsy mbola maro ohatran'izao izahay te hilaza aminareo filoham-pirenena fa na oloboafety na oloboatendry te hiasa ho anareo ofisinay, hiasa ho anareo antom-piainanay amparosan'ity firenena ity ary androany manavozana indraiky io ny fanamby anompona anareo, anompona ny firenena population vary. Resaka ny fanalana ny diavy maro ny mbola atao ho fampandrosoana an'ity firenena ity. Maro ireo lalana efa nidiavana ary maro ireo mbola ho atao hoy hatrany ny filoha amin'ny alalan'ny fanorenana foto-drafitrasa fototra sy ny fanamafisana ny ara-tsosialy tahaka izao ary ao anatin'ny fametrahana ny fiandrianam-pirenena no ahafahana mampandroso ny firenena. Femipoka tokoa ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina androany ary namporisika azy ireo ny filoham-pirenena hitraka sy hiara-iasa hatrany amin'ny fitondram-panjakana satria efa manamafy ny ady amin'ny fiakaran'ny vidim-bary sy ireo mpanararoatra ny tenany ho fitsinjovana ireo vahoaka. Mbola toy any amin'ny faritra hafa ny hetsika tahaka izao.